Ny larana fa roapolo sy telonjaton'ny gazety Soa no aroso amintsika mpamaky azo amin'ny andron'ny rapitso tsy diso anjara indray zany ireo mpakafiny gazety Soa indro aratolotra antsika vetrany lohateny misongadina ao anatin'izay gazety evoaka rampitso zay. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fankaty fampitantana tsy ny fandao. Toy ny isaky ny alakamisy dia ivoaka rampitso indray ny larana fa roapolo sy telonjato amin'ny gazety Soa izay natao indrindra ho an'ny mpianakavy iray manontolo. Anisan'ireo lohateny hitanao anatin'izany ny lamaody katalogy roapolo sy telonjato, ao ihany koa ny resaka sosialy izay anomezana lohateny hoe lehilahy iaraha matory. La nana fait maigrir, vrai ou faux? Anisan'ireo lohahevitra iray misahana indrindra ny fahasalamana izay entin'ny Soa amintsika ao anatin'ity larana ity. Mbola eo misehatra ny fahasalamana ihany no iresahana ny fanadiovana ny sofina, ireo torohevitra fitsinjovana ny fahasalamana. Ny peninipe dia nomena ny lohateny hoe iomehezo ny zavadrehetra, midika zavatra lalina izany. Mbola iverenana ny eo misehatra ny lamaody ka iresahany Soa ny kiraro avotongotra mitsikotsiko, ahoana no anaovana azy. Eo ihany indray koa ny ratra eo amin'ny ozakery. Tsy adino ireo vaovao maro mahaliana maneran-tany ary koa ireo karazan-tsakafo vaovao indray entiny soanao amin'ity herinandro ity. Aza dino ary ny mividy ny gazetinao Soa dia ny rampitso maraina. Atreto ny fampalalana vaoantsika tompoko lasa tompoko vavy tamin'ity takarivan'ny alarobia ity. Ny tontolo politika no isan'ny nisongadina nentina taminao tamin'ity takariva ity. Eo ihany koa ny sehatra ny toe-karena izay nanamafisany ireo manam-pahaizana avy any amin'ny kluban'ny Atsimo Atsinananosy ihany fa latsaka ambany dia ambany tokoa. Ny toe-karem-pirenena ho amin'ny rapitso indray ny fotoana antsika tompoko lasa tompoko vavy mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'izay indray ary veloma tompoko.